Fahamaravatsika tsy avindray atatra izao tarata maraina fa 13 volana jona izao. Sozan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray ary ihany koa afaka miona amindray amin'ity maraina ity. Miarabanao isa-tokantrano ihany koa izay manaraka sy miaina ny ten'Andriamanitra eto. Manderantsika ny mofinainana io dia hivavaka Tomban'Andriamanitra io dia irainay rapo iratsaina ianao izay manome anay zava-tsy mandrakariva eny fa na dia mbola tsy mangataka izay. Ampitoera ao aminatinay Tompo ny fitiavana anao mandrakariva dia ny fikatsahana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fianarana ny tenao eto. Etezanao mangina isa-tokantrano ary hitoetra ho anivonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe teny feno halemem-panahy sy fanajana. Alaina amin'ny Isaia 15:4 manao hoe Jehovah tompona no mihay ny lelan'ny efa mahay, mba aizako manao teny ampatanjaka an'izay reraka, ampandrenesi ny samaraina eny ampandrenesi ny sofoko iainy tahaka ny efa mahay. Amen. Efa nataon'i Kristy tamin'ny fiainany teto an-tany ny tokony ho fiainan'ny kristianina tsirairay ihany koa. Izy no ohatra ho antsika amin'ny fahadiovana tsy misy pentina, amin'ny faharetana, amin'ny fahalemem-panahiny. Mafy orina tahaka ny vatolampy izy raha ny fahamarinany sy ny adidiny resahana, nefa tsy misy fotoana tsy nahenony hatsara-panahy sy fanajana. Mitondra arifim-piainana madio kokoa teo amin'ny tokantrano ny fanatrehany, ary toy ny maserasera izay mitondra soa teo amin'ny fiarahamonina ny fiainany. Tsy manatsino sady tsy misy pentina izy raha teo anivon'ireo adala sy ratsy fanahy tsy manaja, teo anivon'ireo mpamory hetra tsy marina, ireo samaritana tsy mahisy, ireo miaramila jentilisa, ireo tany-tsara izay ratsy toetra ihany koa, ary ny vahoaka samihafa. Nanao teny nitory firaisam-poteny rehetra teny izy rehefa nahita olona trotraka sy nampitonaina hita mavesatra. Nitady an'izay hanomezana fanantenana ho an'ireo ratsy toetra sy tsy misy antenaina indrindra izy, ary naneho taminy fa azon'izy ireo atao ihany koa ny anana toetra izay maneho mahazanaka Andriamanitra azy. Mipetraka toy ny vahiny manan-kaja indrindra teo amin'ny latabatsy ny mpamoro hetra Jesosy, nasehony tamin'ny firaisampony sy ny fahaizany mifandray amin'ny hafa ny fanekeny, fa mendrika ny olombelona ary maniry fatratra ny mendrika ny fitokinany koa ny olona. Nampitony ny etaetan'ny fanahanizy ireo tamin'ny fahefana feno fitahiana sy famelombelomana ny teniny. Fihetsepo vaovao no nifota ao amin'izy ireo, ary misokatra ho an'ireo nahiliky ny fiarahamonina ihany koa ny fahafahana hanomboka fiainam-baovao. Izao ary tsarovy raha lasa nampahavisana, manalefaka an'izay rehetra manatoetra mirehidrahetra sy mahiasetra ny fivavahan'i Jesosy, ary manamboatra an'izay rehetra marokoroko sy maranitra eo amin'ny fomba mampihetsika izy. Io fivavahana io ihany koa no mahatonga ny teny ho mamy, mahatonga ny fitondran'ny tena hanitona, ary andesika hianatra amin'ny Kristy ny fomba hanakamanana ny fahadiovana sy ny fanitsiana ambony dia ambony amin'ny toetra falifaly. Ny kristianina malemy fanahy, ny kristianina mahalala fomba no porofo mahery vaika indrindra azo hanohanana ny filazantsara. Iriko indrindra izany raha ho tanteraka amin'ny fiainanao ka ho kristianina manjaka ny fahamarinana, ho fitaratra ihany koa sy ohatra tsara eny amin'n'ivony manodidina antsika rehetra eny ny fomba fiainantsika. Amen. Vavaka isika. Sotroina indrindra iray hony amin'izany teninao izany, irinay mba ho tanteraka ao anatinay amin'ny fiainanay ireo ohatra nomenao ireo, kanefa tsy vitany amin'ny herin'ny tenanay fa mangataka ny herinao avy any an-danitra tokoa izay. Anaran'i Jesosy, amen.
miaro